fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Koly Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no masoko mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vamalarana mihaona antsika amin'izao fotoanano izao dia falindray ny tenako mihaona aminao eto androany miarabanao tonga somatsara indray ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao ny ankiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia fiadanany tompo amintsika tsirairay avy dia falibe indray mihaona aminao anatin'izao fanombohan'ny fandarantsika amin'ity taom-piasana 2026-2027 ity. Ilela tsy mifankitsika falibe mahita anareo ifampahentsika androany raha androany fa tonga miaraka aminay dia tena hoe tsy kisendrasendra koa natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ko dia maretatra amin'ny farany dia mino fa tsy taka nidiranao eto ny voanao eto amin'ny tenandy fa ahery ianao hitraky ianao ovenandray fanantenanao hitombona ny finoanao dia ho feny fifaliana ianao dia atoro tsara ianao dia ho sitrana amin'ny aretina ianao ilamy tsara-tsaina ianao ara-panahy ho tahin'ny tompo ara-batana dia tahiny tompontsika rery mialohan'ny zavatra rery aloha takany mazara dia andolotsika hivavaka hametraka ny fotoantsika ampilatanan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika mivavitsika nambinina izy no hivavaka ho an'ny fandarana ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra. Mampavinambinina anao ny fitenenana. Dia mbola faly manana ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy indray ny tenako amin'izao vavaka alina vavaka fiambenana izao fiandohan'ny vavaka fiambenana indray moa ty androany ty taorian'ny vakansa dia miarabantsika rehetrarehetra indray dia samy tahin'i Jesosy mbola iary vavaka ary tsika ametraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Mbola misaotra anao indray izay ry Jehovah Andriamanitra, mbola misaotra anao indray satria mbola tafahoana teto izay, mbola tafavory, mbola tafaverina teto indray izay nandritry ny fotoana ny fialan-tsasatra iny dia samy nandeha tany amin'ny toerana izay nisy avy izay tsirairay avy. Tsy navelanao tavela tany anefa izay tsirairay avy fa mbola nomenao indray an'ity fotoana ity ihaonanay teto. Iarahanay indray manantena ny teninao sy mihain'ny vavaka izay hoentin'ireo mpiara-miazakazaka ampetraka eo am-pelantananao ny fotoananay amin'izao fanombohana izao indray Jehovah Andriamanitra, mba ho mamy hatrany ny iarahana aminao, mba hisy fahaterahana vaovao indray aminay tsirairay avy. Mety nangatsiatsika sy variana izahay nandritry ny vakansa mangataka ny afo mifanainao masina indray izay mba ameno anay, andoro anay tsirairay avy, hikasika ny fo amam-pananay. Misaotra anao izay nandritry ny fotoam-pialan-tsasatra fa betsaka ny tsara, betsaka ny fahafinaretana, betsaka ny fifaliana izay hitanay teny. Tsy nandao anay ianao, tsy namela anay irery ianao fa teo foana ianao Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy loza nakasika anay tany fa tena hoe nomenao fahafahampo izahay ary ny tantanao sy ny fombenao dia tafavory eto indray.
omeo fo omeo saina indray zay andray tsara ny teninao araka ho talolona ka fa naniriny ny teninao indray ny fona tsirairay avy izay tsirairay avy tena hoe ho feno fanatrehanao Jehovahandriamanitra hitondra nay indray amin'ny fiainana vaovao indray izao fihaonana izao fondrom-bavaka izay rahana izao indrindra ny amin'ny teninao dia mankasitraka indrindra Jesosy dia ianao hanokatra ny vavan'ireo zanakao izay ho ampiasainao eto indray androany ary ny fona dia ho voakasika sy ho torotoro misaotra indrindra Jesosy anao ny dera anao ny ajary voninahitra mandrakizay ho anao ny dera ho anao ny aja Jesosy malalo dia mamangy anay amin'ny toerana rehetra izay misy anay avy indray misaotra tompo masina indrindra ianao sady be voninahitra amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao vavy nambina tonatazay vavaka mamy be izay metinao zay andriamanitra manaka fahasoavana mana fitianao mitombotsy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo amaky tsodrano ary tsika dia afaka miantso anareo izy ary mazoto amaky tsodrano androany dia zao koa aorinan'ny ao anatin'ny hira dia taka mazatra ijoro vavolombelona tsika dia ovakina daholo ny fijona vavolombelona zay ataonareo fa raha misy anankiray ataontsika misy azy andreo manomboka androany olona anankiray tsy hanoratra fijona vavolombelona izy fa ijoro vavolombelona en direct misy dia manao appel koa zay olo zay na miditra mivantana eto amin'ny écran tahaka ny mahazatra ka izy ary nareo no mazoto amaky ny tsodrantsika androany ovakiny izy ary ny tsodrano androany dia afaka miantso amin'ny MP amin'ny messenger na miditra mivantana eto amin'ny écran izay vonina andeha amaky ny tsodrano izay eo amin'ny bokin'ny Mika 4:20 ny tsodrantsika androany itsofana rano atsika tsy Alleluia. Efa misy olona miditra io basaloary asitsika sary asitsika sary aloha izy ary no amaky ny tsodrano androany zokitsika iza zokiama ny tafiditra ao maheve zokiama Bluetooth mantsy le etsony io dia tsy maintsy amin'ny live izy vao afaka mamerentsika eo maheno na tsy maheno tapaka ny appeln'ny zokiama so izy zatra mbaritsika kely zeto mbola vao ino moa zany mbola fanombola koa somary ohatra mbola miraikiraikitra kely fa aloha asitsika système kely ny Bluetooth disconnected. eny ary efa vonina raha misy aminareo zany mazoto amaky tsodrano dia efa vonina ny fitaovana izy ary no iantso sa hiditra anaty écran hiditra anaty live dorenatsika tsony ny zokiama efa vita ny efa milamina ny fitaovana dia laoko kosa izy ampidiritsika satria efa voninao izy taheny Jesosy ary zokiama tonga dia menanao avy hatrany fitenenana anao ny fitenenana boky Mika 4:20 ny tsodrantsika androany Ankasifaka fasitanana fitenenana tahiny Jesosy tsika tsirairay avy alleluia tsodrano androany Mika 4:10 makitsika ny tena anaran'i Jesosy manao hoe riziona zanakavavy marariaka riziona zanakavavy marariaka manezaha toy ny vehivavy raha miteraka fa ankehitriny dia voky avy any an-tanàna ianao fa mipetraka any an-tsaha ary dia ho tonga hatrany
Babilôna azy ary any no amonjenanao eny any no anavotany Jehova anao ho afaka amin'ny kalalany fahavalinao ale ankasitaka pastera Jesosy aritsy mampy izany tsodrazany tainy Jesosy tsika tsiraray avy lehibe aminy. Alleluia. Tahiny tompo izoky ama mankasitraka indrindra amin'ny fandavatena sy fanloratena ao amin'ny asan'Andriamanitra. Ny tsodranotsika androany dia averiko vakina ao amin'ny bokin'ny Mika 7:24 manao hoe rezona zanakavavy mahararika maneza toy ny vehivavy ranomiteraka fa ankehitriny dia voaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha ary dia ho tonga hatrany Babilôna azy any no amonjenanao eny any no navotan'ny Jehovah anao ho afaka amin'ny tanan'ny fahavalinao. Ina dikan'izany teny zany. Ny dikan'izany teny zany dia zao misy fotoana mandalo ady sika dia misy fotoana ohatry ny mitatra le ady ohatry ny tsy aiza ihany ary Jehova tena miteny amintsika mihitsy hoe mahararika maneza. Misy fotoantsika mila miezaka kely, misy fotoantsika mila miaritra kely fa Jehova na metoky atsika hoe na dia voaka any an-tanàna ary ianao ivoaka avy any an-tanàna zany tena ohatry ny efa voaka ny tanàna mihitsy. Misy fotoana ary ianao efa mipetraka rery anaty tsaha mihitsy tsisy nizaniza ary mety mbola lasa lavitra noho izany ary mety misy fotoana efa tonga any Babilôna mihitsy ianao. Riavana, mety misy olona efa tonga any Babilôna mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ny olana lalovana, mety amin'ny aretina, mety amin'ny problème isan-karazany mety efa any Babilôna mihitsy ianao androany. Fa zao ny ten'Andriamanitra aminao androany any angeny amonjenanao na dia tonga any Babilôna ary ianao amin'izao fotoana izao mety misy olona tototry ny olana sy ny problème amin'izao fotoana izao toy izany hoe efa tena tonga ty mihitsy ka za Jehova efa tena tsy haiko izay toerana misy anao amin'izao fotoana izao fa tokony men'Andriamanitra anao any amonjenanao eny ozy ny tenin'Andriamanitra any no navotan'ny Jehova anao ho afaka amin'ny tanan'ny fahavalinao zany hoe anao tsy maintsy afaka amin'ny tanan'ny fahavalinao. Aza mihitsy rehefa zao mihitsy ve ny efa rano ve tonga ty tsy efa rano fiainanao fa any no amonjen'Andriamanitra anao ho afaka amin'ny tanan'ny fahavalinao. Ka dia mahereza matanjah dia ho tahin'ny tompony antsika rehetra izany tsodrano zany ranabavikadaka aloha le rabanareo fa ela tsy ny rabanareo kadaka France Côte-d'Ivoire Belgique ajatsika patity France Rosemina France fa any Madagasikara izao toy Jesosy manakizay Allemagne raha sitrakareo tao anatin'izay vacances zay isika dia nisy fahasoavana ngeza be nihitra tao anatin'ny groupe zay maresy tao anatin'ny akiradio satria namoaka zazalasy zazavavy zay tamin'iny volana Jolay iny. Alleluia. Dia ndray raban'ny rahalatojo sy rahavavy miriasy efa mpivady soma tsara eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra i rahalatojo Jesosy manakizay sy miriaran-driamanala. Ka raha mba mety aminareo nahafinaritra zany mariazy zany mariazy natanora teto amintsika tena nahafinaritra zay natanterahana tany Antsirabe tany Madagasikara. Ny tenanay moa no mba nanamasina izany mariazy zany isaorana an'Andriamanitra isaorana azy mivady sy fianakaviana koa manifidy amin'ny tsika eto amin'ny groupe eto amin'ny fandarin'andramoka itsona namasina izany mariazy izany. Dia atao sika mba hanolotra teny mamana izy mivady mety ao ihany ny anniversaire angamba tsy fantatro zay anniversaire natratra anniversaire anao fa izy mivady no tolorantsika teny mamy androany fakafiraritso ho an'ny tokantrano vaony rahalatojo Jesosy mandrakizay sy ranavavitsika Miria samy avy any Allemagne moa rehefa tany Madagasikara tany Antsirabe tany no namasinina izany mariazy zany. Raha sitraka ao dia anolo teny mamy izy ho tokantrano sambatra anjakan'ny fanahy masina ho arahan-jazalasy zazavavy any ny tokantranonareo rahalatojo sy ranavavy Miria. Hortensinina Koety Novlitina France Irikaraky France tonga soa Yama Koety ny anamaiso Italie Irikaraky France tahiny Jesosy Jesosy mpandresy Madagasikara Someva France feno manana natiora falibe zay mandray anao androany vitako teto zany anaran'izany ka raha mba azonao lazainay za moa ny toerana misy anao mba ahafahako miarabanao ndray raha mbola miditra eto anao aoriana dia falibe zay mandray anao feno manana natiora aiza ny mpandray vahiny aiza ny mpandray vahiny tsira mbolamela France Hortensinina Koety asan'ny apôstoly Madagasikara Thierry Albenza France Mampionina France Alléluia. Lazana Monika Dubai dia ao ihany koa Angela Marie Dubai Elsobe anjana Arabie Saoudite no Elefanto France Tizana de Madagasikara France Sondolan Jesosy Koety tsira mbolamela France tonga soa Emira Rodriguez Arabie Saoudite Someva France fa any Madagasikara ihany koa izao
taorinany mariazy izay nataon'izy ireo dia manao vola tanterana Madagasikara izy amin'izao fotoana zao ary ranapavisika Someva ihany koa sy rahalahy Thierry Berthelot dia atahiny Jesosy ihany koa nareo tongava soa dia bon séjour nareo na Madagasikara Zana Monique Dubai emy manambotso France Jessica Patiti France artisane de Madagascar France Noblitina France Janine Tade Junior ranabavy Janine io France tonga so alléluia Zandriana France tonga so ihany koa Marina Tiana Canada alléluia tonga so Razanso Sylvie Koeti Miria Randremanala Allemagne alléluia félicitations amin'ny mariage de Erika Rak France Soameva France alléluia amen miaja zoko miaja tanteraka aminao ane zany alléluia Jesosy Mpandresy Thierry Berthelot bonsoir shalom emy manambotso France Jessica Patiti France tonga so daholo tahiny tompo fa lo mahitanareo elaela zay tsy nionan'izay afinaritra ny fiarahantsika eto androany andolotsika ieno hira atotra pitiavana be antsika ty fa alohan'izay aloha dia hijoro vavolombelona kely aminareo za dia avy eo nareo afaka manoratra fijona vavolombelona azadina misy anankiray zay mazoto hiditra amin'ny vantana dia tsy soratra ny anazy fa tena izy mihitsy ny tantara fijona vavolombelona atao fohifohy fotoana fohy ihany satria valapatra be akory olazainao anatin'ny fehezanteny fohy inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany na tsy ny androany ihany fa natao anatin'izay inona mba nanamariky anao tanatin'izay vakansa zay ny manokana be dia be ny azo lazaina fa androany aloha tena nisy alléluia omaly ohatra za zany tamin'ny zoma tany dia efa nivonona omaly tokony andeha lavitra be zay andeha haka zavatra ny lavitra be dia rehefa za nefa ndriavana malala dia ohatrany hoe mba vakansa ny ankizy sy ny sisa za moa fa tapitra ny congé fa miverina miasa dia ohatry ny malahelo zany andao an'le zanako sy le ankonako sy le vady aman-janako zany dia za Jesosy nefa tokony andehanako io zavatra io dia mba nitety am'izay tamin'ny sabata mba anisany tombako hoe zaho Jesosy ka mandeha lavitra be any mba tapahitao zavatra ohatran'io za va akaikikaiky alléluia voninahitra n'Andriamanitra ravana fa nahita zavatra ohatran'io tokony andanako any amin'ny lavitra be tonga dia ny journée anankiray lany ny volany arerahana lany nahita ohatran'io zavatra io any amin'ny lalana tena akaiky anay sady tokony alena satria andeha nitsangatsangana ny voka kely zay many nandeha nilalao rano dia sady tany amin'le toerana mihitsy nisan'io zavatra io tena tany amin'ny lalana tany mihitsy ty ohatrany hoe sady vitany nasony vitany nafinaritra ny fiarahana mitsangatsangana kely tamin'ny ankonana vita le zavatra tokony rany tany amin'ny kilometatra lavitra be tany azo somatsara tsara ny tompo ry havana malala tena hoe arak'izay nangatahana taminy mihitsy dia nataony tamin'ny dia faly be zany tamin'izay maly zay dia androandry koa ariva tony zavatra nafinaritra be anahana ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako za zany ry havana malala tany amin'ny atoky hoe amapolopolo taonany efa ela tany aloha tany dia nisy olona niara-niasa tamiko dia rehefa niara-niasa tamiko olona io dia nisy fotoana nisy zavatra nasorena anazy eny nataony dia tafateny mafy be anazy mihitsy ny ary tena tafateny mafy ary tena navita ny teny marary an'izay olona zay ary havana malala ifonako amin'i Jesosy zany efa nibebahako tamin'Andriamanitra zany fa zao tsy netiny lamina mihitsy zany ny conscience-ko satria ny tena olana rehefa avy ny tena ny zavatra io tamin'ny olona io dia tsy tokony hiverina mbola hifankahity zay ary azy tsy nifankahita tsony dia inona ny zavatra antrany nefa za koa nanana faniriana hoe rehefa mihaony zay taorina zale ny teny manana teny tsy namarary an'izay olona zay dia mba nanana faniriana zany hoe mba hifona aminazy satria tsy nentiny zavatra ny teneniko tsy hitako tsony izy mandraky tiany androany dia ohatry ny tena nikika natato anatiko tato zay zavatra zay havana malala satria ohatry ny tsapako hoe tsy nentiny zavatra ny teneniko an'le olona ary tena lehibe tao am-poko mihitsy hoe Jesosy aiza nahitako an'iny olo iny dia daviko tao anaty Facebook rehefa nisy ny Facebook tsy hitako mihitsy tsy hita voninahitra an'Andriamanitra ozy nareo ry havana fa ariva teo fifaliana ny ary havana malala io fa nanao témoin tamiko olona io
faly be mihitsy anahita anazy, tena tonga dia faly be mihitsy anahita anazy. Dia ozy amantsy anazy hoe atsoko hainao azafady, dia tena nitanterahako teo ny fifonako tamin'io. Miala tsiny aminao aza tamin'ny zavatra tsy nety nyteneniko taminao tamin'ireny fotoana ireny, fa tsy nety ny laminatsotra ny conscience-ako mandra-pahitako anao hoe mba mamelana aho ianao tamin'ny zavatra nyteneniko tsy nety nataoko. Dia teo izy ny tena eo izy fanganisana za zaharingeo izy ny tena nanao zavatra ratsy taminareo koa izy fa satria dia nitantarany teo le zavatra tsy nety nataony. Dia ozy amantsy anazy tsy tsapany akory ny fisiny zany ary tsy mitana lailo aminao amin'izany zay fa za azy hitanana lailo fa mifona aminao aza tamin'ny zavatra nyteneko. Tsisy olan'izany ozy izy fa samy disotsika fa atonontsika zany. Dia tena inona ozy anareo ry havana ariva teo alohany anao fandarana tena hoe tena tsapako tena maivana, za hitanao io tena maivana, mila iainga eto ambon'ity sezitra maivana satria zao afatrosa riavana malala. Fa tena tsy nilamina mihitsy tamin'izay ary nanaovako voady mihitsy dia zay zavatra hoe tsy tena marary olona zany tsony mandrakizay raha mbola azoko atao dia nilamina. Fakahitsy zay olo io namana be zay zao mahafinaritra be ny fihaonana, nahafinaritra be. Dia zay zany tena teniko hoe zavatra ngeza be tato anatiko zany amapolopolo taona ny aty ariny vao mifankahita ilay zany zany. Dia tena faly tena maivana, tena mamelana aho ianao tena tsisy olana mihitsy zany izy. Dia fampamela teo zay tena mahafinaritra be zany zavatra zany. Dia isaorantsika an'Andriamanitra zay ny fijona vavolombelonako. Ino ilitsika aoriana antiry raha misy aminareo iantso, alleloia, mety iantso nareo anankiray ihany dia miantso izy dia miditra direct ianao mijoro vavolombelona. Ny ambony manoratra soratiny tembany azonareo dia tonga dia vakitsika aoriana antiry. Dia aloha matopotsika amin'ny hira fanevantsika ity fandarana ity misokana reny to ampiasana dia mahereza samita iny tompo daholy milofinaritra daholy. Thank you.
iny rahafanevantsika ho an'izay tsy mahalala. Alleluia, amaky ny témoignage nareo ary dia ao anatin'izay fotoana izay raha misy aminareo télé-panahy hiditra mivantana mba hizarany fijona vavolombelona hizarany témoignage dia malalaka be afaka miditra reo miantso amin'ny messenger zay atombotsika eo amin'ny ranabavy Angela Marie satria ny ambony any dia félicitations fiarabana ho an'ny Ralatojo sy ranabavy Miriataholo. Alleluia. Zay zao misy appel izy ary miditra voalohany aloha atombotsika amin'ny témoignage ambava ary aloha sa ahoana aso resina sary. Alleluia. Dia tonga dia afaka miteny izy aorinan'izay. Ralatojo, inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Rehetra dia marako lazaina mihitsy. Alleluia. Raha nampitenenana dia misara betsaka anareo aloha voalohany indrindra ny amin'ny teny mamy teo rehetrarehetra teo fiarabanana amin'ny vady dia tsy samaly fidia mamy be sady mahakasika fony mamaky anazy. Ny tsoro vavolombelona dia tsy ny androany fa aloha ianareo mba ararotika kely androany fona amin'ny pasitera. Tena isorako an'Andriamanitra tao anatin'izay vakansa rehetra izay tena fahasoavana tsy fahasoavana ny azo. Tena tanteraka ilay tenin'Andriamanitra ny fahasoavana miamby fahasoavana fa tena fahasoavana miamby fahasoavana. Nomban'Andriamanitra ny dianay dia tena isorako an'Andriamanitra satria Alemaina nakany Antananarivo nandeha Antsirabe nandeha nanao vakansa nanatanteraka ny mariazy moa indrindra dia mbola isorana manokana amin'ny pasitera mivady tonga Nanamasina isorana anareo izay tonga raha mba ny invité marina moa ka tsisy olona tonga hafahafa ihany nangina kely ihany fa isorana anareo tonga Jesosy amaly fitia dia tena hoe aneo sosy fahasoavana ho aminareo dia isorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra be dia be betsaka ny saka natao anatin'izay nisy an'le virus ny hantavirus ina le sika hoe tsy afahana mandeha manidina amin'ny roplanina fa tsy nisy. Alleluia. Dia tena isoran'Andriamanitra betsaka ny sakana tsy ho votanisa eto fa betsaka ny sakana fa tena vita soamantsara ny mariazy dia isorako an'Andriamanitra satria tena fahasoavana dia faly ny fo miaraka aminareo faly miara-paly aminareo dia misoranareo rehetra dia tena hoe isoran'Andriamanitra ny tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa nahafinaritra be daholo na ny toetrandro na ny rehetrarehetra ny sakafo tsisy any Madagasikara moa tena efa natahorana kely any le resaka betsaka ny pozina sy ny sisa le misy fiona ohatran'ireny dia tena betsaka ny marary sisa fa taminy aloha tsisy narary aleluia isorana an'Andriamanitra dia tena betsaka amin'ny fahasoavana azo dia isorana an'Andriamanitra dia isorana betsaka antsika rehetra dia tahi Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka indrindra raha Ralatojo tao anatin'izay fijona vavolombelona mamy be zay Andriamanitra manakam-pahasoavana marifitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Alleluia. Misaotra ny Ralatojo, misaotra antsika rehetra ihany koa izay nanoratra sady tonga dia efa maika ary Angela Marie. Alleluia. Misaotra ny Jehova fa mbola mijoro eto nahatratra ny fandarana mamy izao. Amen. Alleluia. Claude Razaka tonga soa France marina tiana isoran'Andriamanitra dia salama tsara ary nilamina daholo ny zavatra nataoko androany. Alleluia. Amen. Makasitraka azoko marina tiana hoy marina tiana hoe mandika teny ka izy mandika teny izy misaotra azy amin'ny fandika teny ozy izy Aingle Rodriguez rehefa fa miarabanareo vady félicitations an'ny Ralatojo sy ranabavy Miria zany tenen'ny anabavy Aingle Rodriguez zay témoignage amova akiko misaotra tsy malala hoe kotanela fa mbola nomeny tombonandro favelomana sy ny tantaniny hatramy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery any. Alleluia. Amen. Hoy ranabavy kotanela ahoanandreo izy ranabavy Sikarina artisan de Madagascar. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa mbola mijoro mbola vonona ny anompo azy koa. Alleluia. Fa manomboka indray ny tao-panompona vaovao. Alleluia. Misaotra azy koa fa misy foana ny fahitapity amin'izay atao rehetra vita tsara sy ny lamina tontolo andro iray menakavy kely ka dia izao mbola tafahoana atao trano izao indray zay Alleluia. Dia raha Jesosy voninahitra ho azy rery any. Amen. Alleluia. Misaotra Zoklina Zokitody tonga soa. Alleluia. Ahoana izy ranabavy Erika
Alleluia dia Jesosy mbola nomeny tombonandro menakavy kely nomeny sy fahasalamana hatrany sady arovany tamin'ny ratsy rehetra amen ary notahiny koa dia mba afaka ny ala sasatra amen bonne vacances nareo menakavy kely zokerika ozy izy ranambavitsika some hoe terrain Jesosy malala fa mbola velonena soma tsara isika menakavy mbola aty-pahavona vacances miaraka aminao Jesosy malala alleluia amen bonne vacances koa nareo alleluia ozy izy Anglina Rodriguez zoky Anglina hoe alleluia dia Jesosy malala fa nisy fahasoavana be tonga tampoka tena tsy nampozina niditra taminay androany dia misaotra azy koa fa nahafinaritra sy ny lamina be ny tontolo androko androany ho an'Andriamanitra rery ihany any ny voninahitra alleluia amen tsara Jesosy arabainy nareo amin'ny fahasoavana bertsy zava mialatsy misaotra an'Andriamanitra feno fialovana ny menakavy velonaina ny lamina ny tontolo andro alleluia amen misaotra nyzoky berta ao izy ranambavy zaninina misaotra Andriamanitra fa nomeny tombonandro ery sy fahasalamana ary fofinaina rivotra ry izao mbola miaona miaino fotoam-bavaka izao amen halleluia tsara ny tompo misaotra ny zoky zaninina isika tamin'ny témoignage alleluia aonazy izy ranabavy miaja Jesosy mpandresy dia raiky Jesosy niaro sy ny tantanay menakavy kely misaotra ny Jesosy na miane sakafo zaza dia misaotra ihany koa ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana tamin'ny zavatra rehetra dia voninahitro n'Andriamanitra rery ihany sady misy mitomany kely mihitsy tahiny tompo be izy nanao an'io alleluia bertsy zava félicitation mariage nareo ny rabandrala atody sy ranabavy miria izy hoy no lifanto ranabavy ny lifanto hoe misaotra ny Jesosy fa mbola afaka manaraka izao fotoam-bavaka hariva izao indray sy ny fitahiny manokana androany ihany koa izay nomeny ho azy rery voninahitra maina misaotra ny ranabavitsika no lifanto amin'izy izy ranabavy aja sy kafatitsy misaotra zay Jehovah ny amin'ny fiverenana rehetra eto indray manomboka indray ny amin'ny fiderana sy ny fanompoana eto indrindra omena hery sy fahasalamana zay rehetra alleluia amen misaotra nareo rehetra tamin'ny misaotra nareo rehetra tamin'ny fijoroana vavolombelona fa zava-dehibe ny témoignage riavana manala zava-dehibe famezam-boninahitra n'Andriamanitra ka nareo rehetra zay nijoro vavolombelona teo Andriamanitra manaka fahasoavana hoe ampitombo ny fahasoavany aminareo dia mbola afaka ampisonareo mbola manana ny zavatra maro izay reo tenenina amezam-boninahitra n'Andriamanitra koa dia tahiny tompo dia mahereza daholo isika menakavy hitravatra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izay ty ranabavitsika miria ranabavy miria ny tondratsika antony tenin'Andriamanitra to dia mentsika zavetrany fa fa lasalasa ihany ny fotoanatsika lasalasa kely satria mbola variana ny fampiresaka sy ny fampahetotsika vavakiko aloha ny témoignage ny zoky am alleluia voninahitro n'Andriamanitra ry ihany fa nomeny tontolo andro mahafinaritra fa ny fiarovany sy fahasoavany hatramin'ny ankonina alleluia ary nisy sofera tena nampahory azay tato nisy sofera misy sofera izy teo tena nampahory azay tato za moa manao ny sakafon'izy ireo rehefa manatra sakafo tsy raisany fa tonga dia sakafo fa sady niteny hoe inona ny ato tokely ataovy be dibe fa ahoana no afangarongaro sy ny sisa tena mamparary fo sady mitrerotrerona ny vilia avinany amin'ny tsy sasany nefa tsy avelana raina fa 2 andro 3 andro any miangona be dibe ny vilia maloto tena mba tomaza isaky niaka ilay vilia sady raha hita amin'ny patron dia zany be de tsy avelany ny vilia fa tonga dia alaina betsaka ny zavatra nampahorina tao fa voninahitro n'Andriamanitra fa narefa amin'ny patron izy za tsy niteny tamin'ny patron fa Jesosy no nikasika ny fon'ny patron na sofera vaovao madio voninahitra an'Andriamanitra alleluia tsara Jesosy tsika va tsy mba avelan'Andriamanitra hijanona elo amintsika zany ny mpampahory antsika na i miombona amintsika na i sarahany amintsika zay ihany n'Andriamanitra saotra ny zoky am avy hatrany diditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ranabavy miria anao ny fitenenana dia vita ny toro-teny ranabavy miria dia veloneto ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra alleluia meno finaritra daholo isika menakavy na Jesosy ranabavy miria anao ny fitenenana
tain'i Jesosy pasteur Manakavy dia tain'i Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Dia mbola entiko fifaliana lehibe ho andray rehefa malala ny zarako amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko ampaherezana antsika dia hita ao amin'ny Genesis 7:30. Genesis 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny izy manontolo mihitsy izany fa fitopitiantsika ilay izy fa tsy vakiantsika manontolo andiny voalohany izany ka hatramin'ny 7:20. Dia Soramanitro manao hoe ny nanaovana an'i Josefa tao an-tranomaizina. Izy ity moa izany ravana dia tantaran'i Josefa zanak' Jakoba, izany hoe ny alonan'ny ralany izy dia namidiny handefa tany Ekipta. Rehefa namidiny handefa tany Ekipta izy dia nisy lehilahy atao hoe Potifara, lehilahy Ekiptiana izy io tandapan'i Farao no nividy azy. Dia rehefa tonga tao an-tranon'io Potifara io izany Josefa dia rehefa nandeha teny izany fotoana dia lasa nahita fity taminy izy, nahita fity teo amin'ny mason'i Potifara izany izy dia avy eo lasa nataony lehibeny tao an-trano, izany hoe lasa nampendraketany fikarakarana ny trano rehetrarehetra izany i Josefa. Lasa nafatokisana taminy Potifara, izany hoe izy izany lehilahy, izy ihany ny olona atokisany Potifara tao amin'io trano io. Dia anao nge jerentsika vakiantsika ny eo amin'ny andininy voalokatra amin'ny fahaenina Genesis 7:30 andiny voalokatra amin'ny fahaenina manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa nentina nidina ao any Ekipta, ary Potifara lehilahy Ekiptiana tandapan'i Farao sady fempiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambiny izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Ekiptiana tompony izy, ary hitan'ilay tompony fa nomban'i Jehovah izy ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Jehovah nahita fitetoemason'ny tompony ka dia nanompo azy dia nitendreny mikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia nitahin'i Jehovah ny tranon'ilay Ekiptiana noho ny amin'ny Josefa, ary ny fitahin'i Jehovah momba azy rehetra, momba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha dia navelany ho andraikitry Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny haniko hoaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Alleluia, amen. Izany ravana tena hoe nahita fitetoemason'ny Potifara izany i Josefa, tena hoe izany Jehovah rehefa momba ravana, izany izy rehefa momba antsika. Na aiza izao nisy an'i Josefa teto na toerana tsara na toerana ratsy nisy azy dia nahita fitisitraka izy satria momban'Andriamanitra izy, Andriamanitra no momba azy. Dia rehefa mianao famarinana sy miara-mandeha amin'Andriamanitra ny antsika ry havana dia afaka manokatra varavarana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia anonge tohizantsika ny tantara rehefa nitohizana ny tantara izany dia rehefa nandeha ny fotoana dia nizaka nakafanahy an'i Josefa izany ny vadiny Potifara mba hiara-mandry aminy. Nefa izany Josefa tsy te hamadika amin'ny mpanompony sady tsy te hanoty eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Dia nandahatra amin'ny farany izy. Dia rehefa nandà nefa izy dia tezitra ny vadiny Potifara. Andao ne vakiantsika indray eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taorian'izany ny vadiny tompony nanompo ny masony hijeran'i Josefa ka nanao hoe avy andry aminy. Dia nandà izy ka nanao tamin'ny vadiny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitra avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana ny hanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nentina naiky azy andry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Amen. Tena hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany izany Josefa dia tezitra ny vadiny Potifara. Rehefa tezitra izany vadiny Potifara dia nandeha nampangainy tany amin'ny Potifara izany Josefa. Dia nitantara lainga tany izy izany hoe Josefa nanao herisetra taminy nanao an'izao. Dia mazava ho azy moa izany fa tezitra i Potifara.
rehefa tezitra Potifara dia nalefa ny tao an-tranomaizina izy. Donc jeresika indray to amin'ny 18 ka hatramin'ny 20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ren'ny tompony ny tenin'ny vadiny izay niteny tamiko aminao hoe araka ireo tenindreo natao ilay andeha volahinao tamiko dia indrehatra amin'ny fahatezerany. Ary ny tompony Josefa dia nahakasika nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Amen. Tena hoe tsy nanaiky izany ny vadin'i Potifara raha tsy nalefa tany an-tranomaizina izy, tsy nanaiky izy raha tsy nigadra izy. Dia avy eo nefa ry havana mbola nambinin'Andriamanitra foana Josefa, na dia efa aoriana azy jaly aza ny ainany nahita fity izy, na dia nigadraina tsy amin'ny rariny ary izy dia tsy tandao azy Andriamanitra. Tena hoe ny afara tan'Andriamanitra azy mihitsy ary izany adiny be dia be lalovana izany dia lasa mpanapaka lehibe tao amin'ilay fonja i Josefa. Manamafy an'izany izao eto amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 andao nefa akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa Jehova nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo imaso ny mpitandrina ny tranomaizina dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraik'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina, ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakara inona izay efa mivian-tanana satria Jehova nomban'i Josefa ary izay nataony dia namben'i Jehova. Halleluja, amen. Nahita fity teo amin'ny mpiamina ny tranomaizina izao Josefa teto na hoe tsy mifidy fotoana Andriamanitra rehefa mampahita fity antsika ry havana. Tsy mifidy fotoana izy na toerana n'aiza dia mampahita fity foana izy. Eny amin'ny toerana rehetra eny anehoany vinainy foana. Anehoany vinainy tsika atao mahita fity tsika n'aiza misy atsika hijova avombelona amintsika fa za zao tena anaty bus nampahitan'Andriamanitra fity. Nisy fotoana zao za andeha hody dia efa maizina be ny andro rehefa mody zany andeha hody andray bus dia ny andro efa maizina dia rehefa tao anaty bus dia tonga saina hoe kay za tsy manana vola, carte zany no taty amiko fa tsy nisy vola nefa mila espèce zany rehefa mandoa ilay frais bus. Dia teo moa dia tena tsy tiako izay natao satria ny andro efa maizina. Io sisa amin'ny bus farany afaka raisiko raha tsy mandray ny bus io dia sisy bus afaka tonga tsony eo raha tsy rapitso maraina indray. Nefa ny lalana mbola hodiko tena mbola lavitra be. Dia teo tena hoe Andriamanitra ina no ataoko. Dia sady mivavaka moa zany no niteny tamin'ilay chauffeur teo hoe zaho ohatr'izao tsy akarta ho any aty fa tena tsy misy vola aty amiko na ny anankiray ary. Dia teo moa izy dia raina Jesosy fa ozy izy hoe tsy maninona ozy fa rehefa mandeha amin'ny bus tia manaraka ianao dia afaka alohanao ilay frais. Dia raina Jesosy ry havana fa tonga soma tsara taty an-trano tonga rampitaona dia vonaitra ho an'Andriamanitra irery any fa nampahita ny fity teny anaty bus indray zao zany nampahita ny fity fa i Josefa tany am-ponja tany amin'ny tranomaizina zany. Dia te hampahery antsika ry havana hoe raha anaty olona zao ianao dia tsaroa fa eo foan'Andriamanitra. Jereo zao nanjoan'i Josefa mafy anie ny zavatra miainany ry havana nisy mivavitra izy ary tsy iza fa ndralahany ilay rahalahany izay natokisany indrindra no mivarotra azy. Mbola voendrikendrika ihany koa izy dia nigadrainy izy nefa tsy nandao azy Andriamanitra ry havana. Dia toy ny an'i Josefa dia mba afaka manova ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra ihany koa Andriamanitra, sady manandritra anao mampahita fity anao amin'ny fotoana rehetra rehefa mitoetra amin'ny famarinana ianao. Dia izany ry havana ny tena Andriamanitra netiko nampaherezana anao androany dia mino fa nampahery anao zany dia raina Jesosy, tahiny Jesosy daholo. Halleluja. Ankasiraka andrinanao nampavimiry tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manam-pimpasavana any maro fitianao. Mitombositra dia mitombofa sabona trany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja.
ijery tantaran'i Josefa indray tsika amin'ity androany ity tantaran'i Josefa zay efa diso fantatsika loatra efa haitsika ake zany tantaran'i Josefa zany e fa masoatsika koa ny teny averina ary angataka amin'ny fanamasina indray tsika mbola omeny tolotsaina vaovao indray fa tsika mifampiray amin'izany ten'Andriamanitra zany. I Josefa zany a dia zao ny zavatra nitranga. I Josefa raha ny tena marina dia olona nanao avy mamirapiratra be mihitsy izy teo anoloana ary efa nampahitan'Andriamanitra anazy zany avy mamirapiratra izany satria nanofy izy a hoe hisandratra eo anoloan'ny ralany a hisandratra eo anoloan'ny ray aman-dreniny sy ny sisa fa zay le volazan'ny tena androany le voaozina zay matoky olona ny mitantarany Josefa n'izany nofo zany no nitsanganan'ny mpanohatra amin'izay a misy atoko-panohatra koa mantsy tsangana ny atoko-panohatra anao inona amotika lay zavatra tsara ho avy amin'ny fiainan'i Josefa le avenira mahafinaritra be efa voasoritra zany a dia nitsangana ny atoko-panohatra anapotika anao zay tsy atateraka an'izany. Tsara fantatrao fa eo fiainanao io dia misy atoko-panohatra io. Tsara fantatrao fa ny teny fikasana zay raisinao izay programa sy planin'Andriamanitra hitranga amin'ny fiainanao dia misy atoko-panohatra mitsangana motika an'io zay tsy atateraka io dia tsy izy zany fa ny devoly sy ny firongony. Eto dia tao reto ralahan'i Josefa reto a endriky ny atoko-panohatra lazaiko anao zany amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy misy foana zay mpanohatra zay dia ny tsy hatongavan'io tsika amin'ny tanjon'Andriamanitra io ny ataony. Andriamanitra tena nanana planina ary nampahitany an'i Josefa izany planina zany amin'ny maha mbola zaza ny Josefa moa mbola zaza ange Josefa e dia inona ny zavatra nitranga no tantarainy tamin'ny fahatsorany fony tsy hoe izy rehare fa tamin'ny fahatsoram-pony a no nitantarany a ny nofony tamin'ny ray aman-dreniny sy tamin'ny ralahany nanomboka teo dia talohan'izay aloha efa nialina anazy ny ralahany satria nialina anazy ny ralahany satria i Josefa dia mahita fity teo amin'ny rainy satria jerika ny amin'ny sitrika fito amin'ny telopolo any dia inona ny zavatra nitranga nomen'ny rainy akanjo lava na hoe akanjo misoratsoratra i Josefa ny ralahany tsy nomena teo zany dia efa nisy aloha ny efa tonga aloha ny fialonana hoe ianao mahita fity ianao mahazo avantage manokana dia efa tonga aloha efa nomboka ny tsiry aloha ny fialonana fa Josefa tsy nieritreritra an'izay fa tsy hoe tamin'ny fahatsoram-pony sy ny fahadiovam-pony dia mbola inona ndray koa ny zavatra nitranga mbola nitantarainy ihany koa le nofy zany zany dia teny aminao androany fa ao anatin'izao tantara izao a dia mampianatra antsika koa Andriamanitra fa tsy ny marina rehetra ny filaza manomboka androany zany ianao rehefa mba manana projet ianao manana vinavina ianao mizatra nampahitany Jehova anao aza mitantarana zany amin'izy na amin'izy tazonanao sy Jehova zany fa tsy fantatro mihitsy avaiza amin'ny atoko-panohatra ny aiza hoaiza ao manodidina anao misy ny atoko-panohatra nohatra ny fantaterahana zany fa zao zavatra tena mahafinaritra na amin'ny tantaran'i Josefa le avana malala ny tantaran'i Josefa ity a tsy nandehandeha foana zany Josefa nitantara tamin'ny ralahany zany fa navelan'Andriamanitra nitranga zany dia sy fotoana angeravana misy zavatra na dia zavatra tsy dia nety teo amin'ny fiainantsika avelan'Andriamanitra mitrangy ireny fa ao anatin'izany Jehova tsy maintsy mahita tombotsoa an'ireny foana. Alleloia. Marina betsaka ny teny fa maninona ary ny tantaraina le nofy navelan'Andriamanitra ho voatantara mba hitsangana ny mpanohatra fa ao anatin'izany amin'izay no hanehoany Jehova eo alohan'ny Satana sy ny mpanohatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ny mpandrava tanjona rehetrarehetra fa ninona zavatra atao ninona fietrena sy fiblokena sy fanohanana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tonga amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manana an'Andriamanitra dia tsisy tanteraka izany. Alleloia. Jerenareo a fa rehefa nare amin'izay ny ralahany hoe hanofy manoe ianao izy hisandratra ho amin'ny eo anoloany Josefa
zareo nino fa tsy manonofo fotsiny amin'izany Josefa fa tena Andriamanitra miteny zany zany hoe teny ho tanteraka zany zavatra zany tsy nofiririnina fa teny ho tanteraka de inona nataony zareo natsipo ny tany anaty lavadrano natsipo ny tany anaty lavadrano i Josefa hitanao ndralany mba tsy hatanteraka fotsiny an'izany hoe Josefa misandratra zany de tsy naninona tsy avaninana zareo namono azy tena nanana mpitanjo namono azy mihitsy izy ireo ny zavatra mahafinaritra ninona ataon'izy ireo tamin'ny Josefa de tsy navelan'Andriamanitra nanakana ny zavatra tsotra tsy ho tonga amin'ny tanjony izany zavatra rehetrarehetra zany rehefa tana anaty lavadrano izy de efa navoaka avy tandray de namidy indray ho andevo de tonga tany Egypte izy rehefa tonga tany Egypte izy dia mbola namidy izy de namidy ho andevo rehefa tao anatin'izany fizaham-toetra mavaivay zany de mbola nisy fakapanahy koa izay nandalo teo anoloany de nivadin'ny tompony zany zao rehefa namalala raha ny tena marina raha zany zavatra isany nalovany Josefa zany afaka nyteny Josefa sefa zao ihany ny fiainako fa sandao ataoko zany zavatra zany fa Josefa tsy manao an'izany tanareo ina anisan'ny nahatonga ny Josefa tena nisandritra nasandratra Andriamanitra ambony hatramin'ny faratapony de zao i Josefa navita nanohatra an'izany fakapanahy zany na de tao anatin'ny mafy aza rehefa namalala tao anatin'izany mafy zay nalovany zany mbola fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra no nikoanto tao amin'ny Josefa alleluia mba inalatsika zany ao anatin'io mafy alovanao io mbola zava-dehibe aminao foana ny anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mbola izy hoe tsy alaiko baraka zany Jehova alleluia na de zao azy zany mahazo aho tsy alaiko baraka zany Jehova alleluia de aleo nampangain'olona de mbola nigadra indray Josefa mbola nigadra indray ry havana malala tsy mora zany zavatra nalovany zany fa maninona ny tsy mora satria tsy kely koa ny zavatra miandry alleluia misy zavatra miandry an'i Josefa ao ary zavatra miandry an'i Josefa io tsy zavatra kely fa fanapahana amin'ny tany Egypte ray manontolo arakaraky ny fitsapana sy ny fizaham-toetra sy ny ady lalovanao no angezan'ny valipiti omenanao ry havana malala alleluia satria ngeza be le valipiti ao ambadimbadika ao de mafy be mihitsy le fizaham-toetra sy fitsapana mono de voly koa mahafantatry fa ho tonga amin'ny fanapahana io raha zao no mitohy ho tonga amin'ny fisalatana ny faratapony io raha zao no mitohy oziny de voly asa vela apangao alefa anaty namotisy anaty fonja alefa any am'izao karazana lavaka rehetrarehetra ao fa ny zavatra mahafinaritra de zao tena mahafinaritra de zao naiza naiza toerana nisy an'i Josefa ry havana malala de namiratra foana Josefa natsipo tanaty lavadrano izy lavadrano tonga de tsy nisy rano alleluia namidy izy mandevo tonga de any amina lehilahy mpanakarena sady tsara fanahy ary zao ze toerana nisy an'i Josefa de zao namiratra foana izy alleluia zao ry havana malala ny fanaovanao ny marina anaty an'Andriamanitra tsy andehananao any am-ponja ny fanaovantsika ny marina tsy andalovantsika ady mafy fa ny fanaovantsika ny marina eo anaty an'Andriamanitra mahatonga ny Jehovah'Andriamanitra miara-mandeha amintsika alleluia ka rehefa miara-mandeha amintsika Jehovah'Andriamanitra na de fonja maizina aza misy anao de mamiratra ianao noho ny voninahitr'Andriamanitra alleluia voalaza ten'Andriamanitra fa ze toerana nisy an'i Josefa de nambinina avokoa alleluia tao hatramin'ny Potifara tonga de nitongo marena tonga de nisy filaminana tonga de nisy
fitombona be mihitsy ny arenan'ny Potifara. Lamba tena misy mpandrindra. Halleluia. Inona atao no vokatra zany? Fifandraisan'ny Josefa, fanaovan'i Jesosy ny marina anaty an'Andriamanitra. Mateo ambinina ve ianao? Naiza lehanao. Naiza lehanao. Halleluia. Manaova ny marina. Tiavo Andriamanitra. Fa ho hitanao zany any amin'ny toerana izay hidiranao, any amin'ny toerana izay alehanao, dia teny daholo ny olona sambatra be izay nisy anao. Iteny daholo ny olona tena mahafinaritra miaraka aminareo. Iteny daholo ny olona tena ambinina be mihitsy izay miaraka aminareo. Halleluia. Zany ingiro raha fanamalala. Tsy hoe manao marina tsika mba tsy handeha any am-ponja. Possible tsika mandeha any. Josefa zanakany. Fa rehefa nakany Josefa, natany am-ponja ary nisy filaminana ray avana-malala. Ny aiky ny lehibe any fonja fa ambinina ty zazalahy ty. Halleluia. Dia inona zavatra tranga? Zay toerana nisy azy dia namira piratany daholo. Tsy izy ny namiratra, fa le Andriamanitra miaraka aminy mampamirapiratra amin'ny voninainy. Halleluia. Mba mpamirapiratra anao amin'ny voninainy koa ny Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Dia naiza andehananao, na any am-pianarana, na any am-piasana, na mandeha aiza, na toerana aiza misy anao. Dia ho ravoravo ny lalovanareo ilay havana malala. Halleluia. Ary zao, ao ambadika ao io misy tanjon'Andriamanitra. Ao ambadika io fiainanao io misy planin'Andriamanitra ao. Ary io planin'Andriamanitra io, ninona ataon'ny devoly, ninona ataon'ny atoko-panohatra, ninona ataon'ny mpanakatsakana. Dia zao ilay atao vaotsaina, vitanao sy Jehova. Tonga amin'io ianao. Halleluia. Sady zao, ny zavatra rehetra ny dikana rehetra nalovany Josefa ingery havana malala, tsy navelan'Andriamanitra nisy verina deray azy. Mahafinaritra anahako le tenin'le filoham-pirenena afrikanina tatsimo fanodimandry na Andriamato tompoko lanin'ny Nelson Mandela ozy. Zaho izy tsy mba maty antoka zany amin'ny zavatra ataoko. Raha misy zavatra ataoko izy na zaho izy mandresy, zany tsy resy zany fa na zaho mandresy, na zaho mianatra, nandray leso. Halleluia. Raha misy zavatra ataonao dia tsy mireusir ianao. Dia amin'ny Nelson Mandela tsy hoe resy, amin'ny Nelson Mandela tsy hoe resy izy, tsy nahomby izy, fa nianatra izy. Amin'ny zavatra rehetra nalovany Josefa misy fianarana foana nampianarin'Andriamanitra anazy tao anatin'izany. Halleluia. Misy zavatra lesona ny raisiny foana. Hoe maninona moa zany inona mivokatry ny le akanjo lava nomena azy? Fialonana. Nampianarin'ny fiainana izy. Inona ny ambadiky ny fitantarana nofy? Fampitehana. Ary zao, inona ny vokatry ny fijoroana amin'ny marina? Fanandratana. Ary inona ny vokatry na dia any am-ponja aloha tsy manometsiny an'Andriamanitra? Teto iravana tena mahavariana zany hoe fonja dia lasa fanapahany. Fonja tonga dia seza fiandrianana. Mideza be iravana zany fiakarana zany hoe toa zany dia milatsaka ny ambany, to dia fara miakatra ery ambony. Dia zany le fomandroany Josefa tao am-ponja any amin'ny Genesis 1:7 andininy amin'ny ara-Joseph dia nanina ka Farao ka napaka an'i Josefa dia nalay mifaingana izy niala tao an-davaka ary nanaratra ny volombavany sy niova ny fitafiany dia nakany amin'ny Farao. Nalaina mifaingana. Raha olo-kafa zany avy any am-ponja aloha dia mivoaka dia manao réinsertion sociale, mbola mianatra miaina anaty fiarahamonina dia mitombo. Ny Josefa tsy zany. Ny Josefa ngenda le tao am-ponja tao tsy hoe mifaizin'Andriamanitra izy fa tao izy nampianarin'Andriamanitra. Na inona ny anarana tao? Faharetana. Miandry. Aiza le nofy? Fitao fonjy ty? Hoy Josefa, za miandry. Nianatra faharetana izy tao. Halleluia. Ary zao, rehefa tonga teo amin'ny fanapahana izy, inona re zavatra nitranga? Inona ny zavatra nitranga? Leo re ralahany reo ke iona aminazy. Ary tsy maintsy ataon'i Jehovah miona reo. Fa inona koa ny tena anisan'ny natonga ny Josefa tena tonga dia Prime Ministre. Satria natoepo miendrika an'izany izy, ny famelan kely karavana malala. I Josefa nalahelo tamin'ny nataon'ireo rahalahindreo izy, fa namela heloka an'ireo nefizy. Rehefa niona zareo dia ny rahalahindreo mimenatra anazy. Any amin'ny Genesis 5:7 any nge niona zareo. Voalaza tena Andriamanitra amin'ny Genesis 5:7
andiny fatelo ary Josefa tam'ralany zany Josefa mbola velona vaikaiky ary tsy nahavaly azy ndralany fa torakofotra teo anatrehan'ireo. Hoy Josefa ny amdiny fahadimy, aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny amin'ny varotanareo ahy fa hamonjena nampandehan'Andriamanitra milohanareo aty. Tanareo ny olona hoasandratr'Andriamanitra takan'izany an Josefa zany dia ny olona manana fambelan-keko. Zany androany teteny aminao. Mety mandalo fietrena ianao amin'izao fotoana izao, mety ataon'olona tsinitsinina ianao amin'izao fotoana izao. Mety mandalo zavatra mampitantara mampalahelo ianao amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Misy olona manao tsinitsinina anao, misy olona mampalahelo anao. Adinoe manomboka eto le teninao manao hoe tsy ho tafavoaka nga dia ho hitanareo. Fa tsy tafavoaka ianareo izay. Fa raha tianao ny tena tonga dia lasa praiministra, tonga dia asanatr'Andriamanitra, zao sahady ianao, mbola ianao anatin'io ady io, dia jereo olona manao tsinitsinina reo dia mivonona sahady ianao amela heloka an'ireo. Alleluia. Mivonona sahady ianao amela heloka an'ireo. Ao arinao ianao amela heloka an'ireo. Ao arinao ampifanenany Jehovah aminao reo. Ianao efa misandatra amin'izany fotoana zay. Nalaina tampoka nge zany Josefa zany rehefa navany am-pony. Nalaina tampoka ao a. Alleluia. Satria ary nasandatra. Satria naninona? Satria izy nanana toe-po mendrika an'izany. Dia tena aminao androany a. Zany zavatra rehetra tranga zany. Zany fianarana, zany sekoly nandehanan'i Josefa zany. Raha mianatra médecine ianao mety 7 taona. Raha mianatra tsaiko zavatra hafa ianao mety 4 taona, 3 taona, 5 taona. Misy fianarana mandritra 9 taona. Fa zany hianatra praiministra anjakany amin'ny firenen-kafa matanjaka be noho ny ianao zany 13 taona zany. 13 taona ny aretan'i Josefa zany. Fa tao anatin'izay dia nitovy tamin'ny Jobaina izy. Tsy nanao ratsy, tsy nanota ary tsy niteny ratsy an'Andriamanitra izy tao anatin'izany. Fa nianatra izy tao anatin'izany. Za dia teny aminao androany. Mampianatra anao Jehova. Mampianatra antsika Jehova ary anandratranao izy raha ohatra ka vitanao ao anatin'izany. Mandalo an'ireo zavatra sekoly izay lalovanao io. Alleluia. Hainao mandray. Inona ny tiany Jehova toravana? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ataoko ahoana ny nampalelo fanamasina na dia zao zany zavatra nalovako. Hoy Josefa, zao za efa napahitana fa hisandatra dia miandry an'izay aiza ny faharetanao amin'izao fotoana izao? Aiza ny fankatoavanao an'Andriamanitra? Fa ianao hoe nanan'Andriamanitra planina. Ianao inge rehefa namalala nanan'Andriamanitra planina. Ary planin'Andriamanitra aminao inge tsy zavatra kelikely ambanimbany. Fa tena nanan'Andriamanitra planina ianao. Efa elo io ary efa andalam-pantanterahana azy Jehovah Andriamanitra. Amboariny ny fomba fanampona, amboariny ny lalana. Fa tsy mijano ilay tsy tonga eo amin'ilay tian'Andriamanitra tongavanao ianao. Samita iny toko dia mahereza fa nanjaizazika lesona indray ny tantaran'i Josefa tamin'ity androany ity. Tonga andralahany reo le rahalahany nivarotra anazy. Fa tsy zany nitan'i Josefa, finya nitany? Reo le rahalahany tena tia. Izy ndraiky tena tamin'ny rahalahany aza tezitra amin'ny tenanareo. Tandremo ianareo mbola tezitra amin'ny tenanareo, zako aza tsy tezitra aminareo. Halleluia. Dia menatra ny rahalahany. Josefa praiministra. Hoy izy Farao, ny teny sisa, ny seza sisa mahafarao anahy, fa ianao manana ny fanampahana amin'ny zavatra rehetra. Niperatra angeravana natomboka singe tena tanàn'i Josefa. Josefa angeravana nambola ny teny ary Josefa tanzany ndo ongatsika Farao dia voonga ny Farao. Fa Josefa tsy nanao an'izany. Tsy toe-pon'ny zanak'Andriamanitra zany. Hotahiny tompany antsika rehetra. Mino fa varainao ny afatra. Mino fa varainao ny teny izay nozaraina teto androany. Raha voarainao ary izy dia ianao testena kely ianao. Inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Izy ny afaka hizara fahatsapana izy raha misy milohan'ny anaovantsika hira. Inona ny hira tianareo atao? Ndao mba averintsika ny fahazarantsika. Misy hira tianareo atao izay olona manoratra hira roa voalohany eo. Alleluia. Dia amin'ireo ny safidianantsika. Inona ny hira tianareo atao ary na fizarana fahatsapana?
mba atovila fanarakaraka am'izany de raha misy olona miproposé hira anankiroa eo de tsy mamaly tsika tianytiako fa asina réaction alleluia ohatra zany hoe misy magnotry marina ty anahy de magnotry Ingrid Rodriguez de reo hira reo rehefa vita ny anankiroa reo no asitsika réaction de zay be réaction indrindra ataotsika aorian'ny fandarana de tantsika zay ohatra fa ataotsika isan'andro ihany zany alleluia ratsika izara fahatsapana rehefa izara fahatsapana tsika dia andao ampahazotsika ny mpizara fahatsapana osa sina sary karaha ohatra ary efa voninao raha latojo amin'ny fizarana fahatsapana de menazy fitenenany azonao ambalina ny azonao lazaina anao fitenenana Jesosy taotsika de mankasitraka be dia be anareo mianatata amin'ny toviteny fa nahakasika sady nampahery vomaina ampitombo ndray amin'ny tantaran'i Josefa tena mahaveti-panantenana foana de nahakasika na voalohany hoe fizina favelona ny miriady teo tena nahakasika hoe ampy fotoana diavantsika rehetra marina de mombatsika Jehovah na any amin'ny bus na any amin'ny zaly rehetra eny amin'ny zaly atsika rehetra de mombatsika Jehovah tena mahakasika izy sady tena hoe avomay mampifikitra amin'Andriamanitra hoe na aiza n'aiza zany na any am-ponja koa ary Josefa araka tenen'ny pastera teo hoe voatany am-ponja tonga de midina mba mety tonga de nakatra prime ministre nakiravo marina zany tena tsy hay eritreretina satria tokony mba handalo miaraka kely amin'ny olona marina aloha de miaraka amin'ny olona eny de mbola zay vao miakatra fa ny Josefa to de prime ministre tonga de tsy nandalo etapiny an'inona fa tena nahafinaritra de le izy teo zao de tonga de nalaina faingana izy tsy elaela fa tonga de faingana mihitsy to de niakatra ambony be de nakasikana fahatelo le tenen'ny pastera teo koa hoe reo olona nanaratsy anao reo olona nanendrikendrika anao olona nanao tsinotsino anao de aza hoe rehefa vao tafita eo anga fa raha tafita de tso fa tonga de fa mivonona sady mamela elaka ndre tena zamarina ny toepo tena ilainy zany toepony Josefa zany hoe na tena anao na te fanazy tany amin'ny lavadrano ary ny rahalahy sisa amono anazy mihitsy fa izy namelamiloka na de zany ary de nyvaliany soa ny ratsy nataony rahalahy de mianatra ny rahalahy tena ilaina le toepo fa mahafinaritra de tainy Jesosy taotseritra de mahery taoly alleluia mankasitraka indrindranao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manana fahasoavana ane amaly fitianao de mitombotsy sy fahasoavana hatrany maheriza foana miasany tomboka alleluia mbola izara fahatsapana manaraka indray tsika mbola misy izara fahatsapana ao alleluia raha ohatra ary efa voninao indray nambavitsika marina tiana de to de metsika azy fitenena marina tiana anao fitenenana eo makasitraka pastera mandeha fitenena ny tena nanamarika an'andro any zany ny fahadiovantoa de ny fahaizana eny tafiditra ao anazy zany ny fahaizana mamelaelo ka ohatrany nataon'ny Josefa zany ny nena mitranga eo amin'ny fiainana de tsy amin'olona ihany tsika mila madio fo fa amin'Andriamanitra ihany koa tsika mila madio fo zany hoe mila maivana tsara zany tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra madio daholo fo tsika mahay mamelaelo ka mikatsaka marina fa tsy hoe tsy andeha any am-ponja manao marina ary ianao mety andeha any am-ponja fa marina eo masin'Andriamanitra de zavatra ilayntsika daholo zany ahafahantsika mahazo sy misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra ny teny fikasany rehetrarehetra ao atsika eo amin'ny fiainantsika zany de zay de faharoa hoe mila maharitra ihany koa zany tsika satria 13 taona be zao i Josefa vao tanteraka ny tenin'Andriamanitra taminy de mila maharitra de fahatelo farany nanamarika na hoe mila tazomina ho atsika s'Andriamanitra mahay manafina ny zavatra nasehoan'Andriamanitra tsika zany tsika fa tsy tenena amin'olona rehetrarehetra iny fa manjary lasa mitatra ny fahatanterahany iny de mankasitraka anareo mianadahy Andriamanitra mahay fitianareo rehetrarehetra teny tompo taholy alleluia mankasitraka indrindranao raha vavy manina tiana tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manana fahasoavana mamy fitianao
mitomositra mety mo fahasoavana trany isika tsirairay avy izany no be mpifidy tamin'ira tao ohatra nahita nisy zay tsy resy tsy miady Alléluia. Marina sa diso le tsy resy tsy miady be réaction hoe sa le tsy aketo izy mba afaka mamaly an'izay azafady izy mba afaka mijereny ambony any azafady le tsy aketo misy réaction ray tsy resy tsy miady réaction efatra io zany nataotsika nataotsika nofinaritra dia tahiny tompo dia hivavakavatra antsika aorina zany izy zany dia hivavaka ho an'ny firenena izay marina fotoana nofinaritra
Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany amin'ity fotoanandroany zay nafahanay indray mbola mifampahery fa amin'ny alalan'ny teninao sorry amin'ny fatanterana ity fandarana ity satria tsy tapaka ny fandarana ary na madalo ny connexion anay tsiray avy zany dia voninahitra ho anao rery any Jesosy malalo misaotra betsaka ny amin'ny teny zay nomenao misaotra tamin'ireo mpandray anjara rehetra zay natateraka ny ady tsy ny andraikitra ndray dia isaoranay anao ny zavatra rehetra tefa-maranina Jesosy dia teteny zay hoe meo anay ny toepo taka ny toepony Joseph dia ampianavy zay mba ampianatra rehetra koa ny toriteny ary engane Jesosy malalo ny planina zay amin'ny fiainanay dia tsy voasakatsakan'ny mpanakorotana sy ny mpanohatra n'Andriamanitra fa ninona mety planin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay dia tsisy nateray ho latsaka ary zany fa hotanterahinao avokoa meonay ny toepo feno tahotra anao meonay hatrany ny toepo feno fankataovana sy feno fanetretena miandrandra anao sy miandry anao Andriamanitra azavelanao zay mihoatra azavelanao zay mivoaka amin'ny sitraponao voninahitra teo manao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra indrindra Jesosy dia vory satana fa hatramin'ny rano tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray ary tao anatin'izany fandarana izany fa zay rehetra nafako teto androany dia amoa avy zato rehetra fanapatitaperana aty anaty tsiray avy misaotra Jesosy eo amen fandratsika nabavitsika someva amin'izao fotoana zao miaratsika kely amin'ny koatra nabavy someva anao ny fitenenana teny Jesosy tsy manakafika ny Jesosy pastera miaraka vavaka atsika ho an'ny firenentsika ry re masina tsara indrindra be voninahitra ilay mitoetra nan-danitro inao ilay nanao namorona ny andro rehetra zay nanao ny sabata Jesosy malalo misaotra anao zay fa nomenao ny teninao izay nampianatra teto pastera dia tsy mahay manova ny fon'olona izy Jehovahandriamanitra fa mitory ny hatsaranao izy mitory ny fiainanao Jesosy malalo mba hikasika ny fony tsirairay avy mivadika aminao zary fanay masonao anao nondrika ny tenin'izany anampony tsirairay avy Jesosy malalo misaotra anao zay Jesosy malalo tamin'ny fiampianarana amin'ny alalan'ny fiainan'ny Josefa Jesosy malalo na dia mandalo fahoriana ka na fakapanay Jesosy malalo na fanendrikendrena ara tianam-ponja izy dia tsy nandao azy ianao Jesosy malalo nitoetra taminy ianao Jesosy malalo ary nomenao hery izy tanjika izy nahatoky anao foana Jesosy misaotra Jesosy apetrakapetra-tananao koa Jesosy malalo ny firenenay Madagara Jesosy malalo tsy miafina aminao momba izany firenena izany tsy engany Jesosy malalo anao mikasika ny firenenay amin'ny fony izy ireo tsirairay avy ny namanay sy havanay Jesosy malalo tsy vadika aminao rehefa misy fitsapana Jesosy malalo me fahendrena izy ireo Jesosy malalo andresy ny fakapanay me eripo Jesosy malalo andrava ny ratsy ary fo madio Jesosy malalo fikotra aminao amin'ny fahamarina Jesosy rehefa matsiaro irery Jesosy malalo na voailikilika Jesosy malalo mitady irery Jesosy malalo ampitsahivo izy ireo tsirairay avy fa ianao ny miaraka amin'izy ireo Jesosy malalo tsy vadika mba tsy vadika aminao izy ireo Jesosy malalo tahaka ny arahanao tamin'ny Josefa mefinoana izy ireo Jesosy malalo mba hatoky fa mbola miasa eo foana anao Jesosy malalo ary miasa mandrakizay ta io Jesosy malalo ny ankonanay ny namanay ny havanay ihany Jesosy malalo maro mbola tsy manala anao ka sio ampitananao mahery fony izy ireo arova amin'ny fony izy ireo Jesosy malalo mba ataovy olona mahatoky sy mendrika ka ho vita mba amendrika ny fiainany eo aminao Jesosy malalo izy ireo miaraka aminao isanandro Jesosy malalo ary na inona ny toerany misy izy ireo Jesosy malalo anatin'ny fahasambarana na anatin'ny famotrana anatin'ny fahoriana Jesosy malalo tsy hanadinanao izy ireo fa tsy maintsy miaraka aminy anao Jesosy malalo fa tsy mandononao anao Jesosy apetraka petananao koa Jesosy malalo ny fiainany tsirairay avy ny fiainanay Jesosy malalo ny ampitsony izy ireo koa Jesosy malalo tario izy ireo Jesosy malalo arovy izy ireo ary ome fahasoavana aharitra amin'ny finoana mandrakariva Jesosy malalo apetraka petananao koa Jesosy malalo ity alina mangina ity mba azahoanay toromasambatra sy mamy Jesosy malalo azahoanay fanany fahavelomana Jesosy malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kosa vatana tatsangafika izany Alleluia amen
Alléluia, makasitraka andriamanitra mba visoameva tanatin'izay vavaka mamy be fa maranana fotoana vavaka amin'ny firenena. Andriamanitra manaka pasaona marotianao dia mitombotsy sy fahasamana trany dia mahareja foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ny ranavavitsika miriako tao amin'ny tonteny mamy be sy ranavavitsika izy moa nitondra ny vavaka fanomboana teo navavy nambinina. Dia andriamanitra manaka pasaona marotianao misaotranareo rehetra ny zara-fahatsapana namaky tsodrano ny jorovavolobelona ny tsika rehetra tsirairay avy isaoranareo ny zavatra rehetra dia andriamanitra marotianareo. raha tsika miralandra tsika tany tompo venana ny somantsarika dia rahapitranatsika dia fa ioneto aza teo fa ny akira teo dia mbola mandeha foana na akira teo point raha teo andro 45.com misy tsika kinadiny telo amin'ny ray efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray efatra fito amin'ny folo rabe so hoe tany tompo taontsika rehetra. Halleluja, amen. Tsy lavalefiny zao na oristignaty zao manananao panolotsay mahay ka izay olazainao rampitsy te wekeko sady zao manakanao